Sai ko zaro bararona taon'olo ny fidanarona kay député tan betroka dikan'izany sagnanga betroka fidanakay zao izy anao eritreretinao zay fa zao ataoko anao azavaty fa zao zay dikany tianao tenenina de hoy izy anao hoe sy anao misy nampianatra politika anao misy zarefa zay tsy ampianatra anao zaho misotro kafe anao kafe glacé aloha ay dia velao aloha riana zava tsara azavako aminao zava eny ka aloha moa ihany iteny tapatapahany moa fasony anao zay tokoa ve malona ny zava-misy iainany vahoaka am'izao zao madame Pisebela zaho sy aloha zaho sy filoam-pirenena Andrazoela azanao zaho sy premier ministre lehiben'ny gouvernement Saint Christian tsy levon'ny vavoniny député Nicolas Randrenasolo ny adevitra tao amin'ny fandaharana don-dresaka tao amin'ny TV+ Madagasikara tamin'ny lahady lasa teo lohevitra maromaro no ny adinkevitra fa ny fantoka bebe kokoa ny adevitra tao amin'ny fandikan-dalana nataon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement nanolotra ny PGE nefa mbola tsy misy membre ny gouvernement akory vahiny efatra be zao no nasaina tamin'ity fandaharana ity ny voalohany Ertina Rasomi Armanana na afantarany maro azy Zaref ny faharoa Kevin Ratrimorson ny fahatelo Rafalier Rakotoarso ary ny fahaefatra farany Solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Betroka ny mpandrina kosa dia Abraham Razafy sy Sibela mpanao gazetiny télévision TV+ Madagasikara ny zara roa samihafa ny fomba fijery manoloana ity fandikan-dalana nataon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement ity ho an'ny mpanao politika toy ny député Nicolas Randrenasolo sy Rafalier Rakotoarso de zao ara-dalana ny fanoloran'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement ny PGE na politika ny fanjakana amin'ny ankapobeny mifanohitra amin'izay tanteraka kosa ny an'i Zaref sy Kevin Ratrimorson dahoary ara-dalana ny fanoloran'ny premier ministre ny PGE hoy Nicolas Randrenasolo tsy misy lalana mandrara azy hanao an'izany azon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement atao tsara ny manolotra PGE na dia mbola tsy mitsangana aza ny gouvernement sady raha teo izy misy manam-pahaizana maro toy ny mpitsara mpahay lalàna no manodidina ny premier ministre lehiben'ny gouvernement sy manolotsaina azy arak'izany dia ara-dalana ny fanolorana PGE tsy adala akory ny premier ministre ka hanao fahatany toy izany ihany koa ireo manam-pahaizana sy ireo mpitsara mpahay lalàna no soritany mahazava ny toe-java-misy ankehitriny ny zava-misy ankehitriny hoy izy ny avy eo amin'ny fanoherana dia tsy tia tanindrazana amin'izao fahasaranany vahoaka zao dia mbola mitady fomba rehetra anakanana ny programa PGE na politika ny fanjakana amin'ny ankapobeny entina anasoavana ny vahoaka malagasy entina anatsarana ny fiainan'ny malagasy isan-tokantrano ireo namana zay agnatin'ny fanoherana azanao sy mijery no haviny ty firenena ty raha anao mpanao politika nefa anao mitabataba ambadika any fa hoe sahirana vahoaka malagasy miainga amin'ny PGE eo daholo ange zavatra atao any amin'ny fotony any ka ino zany azanao no hanakanana zany zadiavana polémique amin'ny zavatra sahala amin'izany raha tena tiana vahoaka malagasy zareo zany hoe tokony agnekendragny raha ohatra ka hoe tena mpanao politika zareo zany fa sy asina hoe dia hoe sy tiako kare fotsiny zany dia hoe ikontra ny zavatra sahala amin'izany za aloha mifotsy miakatra sisy fandikan-dalana nataony lehiben'ny gouvernement nanolotra indregny tany anivony na dia mbola tsy nitsangana ary ny azo atao zany Sibela sy agnaty lalàna misy zany oa na dia sy misangana ny gouvernement azo atao zany tiana hoe coïncidence zavatra ataosika zao azanao nefa sy voafaritsy agnaty lalàna zavatra zany hoe na mbo sy nisangana ny gouvernement sy misy lalàna miteny hoe sy afaka manao PGE anao andriamato premier ministre raha sy misangana gouvernement anao sy agnaty lalàna zany PM sy adala koa hanao an'izany raha ohatra ka hoe voafaritsy lalàna zavatra sahala amin'izany PM ane manana juriste be be miara-miasa aminy sy adala koa fa manampahaizana olona reny tsy navalan'ny Nicolas Randrenasolo ny fanehoan-kevitry Zaref izay mifantoka bebe koa amin'ny famaliana ny fanehoan-kevitry député Nicolas Randrenasolo sy ny fomba fanehoan'ny hevitra nampahagaga hoy Zaref na alany ny Randriamato Nicolas Randrenasolo inefatra be zao tao Betroka 4 mandat mampametra-panontaniana ny antony na alany ny Nicolas Randrenasolo tao Betroka inefatra be zao mba inona loatra ry ny balarorana nataony tao amin'ny poniny Betroka fanampin'izay no disony Zaref tanteraka ny fanehoan-kevitry Nicolas Randrenasolo izay mifototra tanteraka amin'ny logika fa tsy amin'ny lalàna tokony lalàna no fototry ny adevitra fa tsy logika velively hoy Zaref tsy ilaina ny valinteny bonitolo na forcé diso ny filazana hoe premier ministre ihany dia efa azo antsoina gouvernement diso izany
mahazava ny voalazany andinin-dalàna ao amin'ny lalam-panorenana fa 90 hoe ny atao hoe gouvernement dia fitambaran'ny premier ministre sy ministre. Mbola inona indray ny adinkevitra amin'izany? Efa niarana lala fa nametra-pialana daholo ny gouvernement dia avy eo naverina ny premier ministre lehibe ny gouvernement dia sisa zany fa Tsai Christian. Nahoana no tsy naverina niaraka tamin'izay ihany koa ny gouvernement? Nahoana no maimaiky hanolotra ny PGI nefa tsy mbola natsangana akory ny gouvernement? Miresaka logika matsinjaka teo zany ny antsika ny lalàna ihany. Lecture combinée les articles. Ary zay ny mampanahirana hoe miresaka devant na député Zokobe izay ajaina fa Katmanda fa tsatako mihina ny balarolana ataony tany Betroka tany malany Katmanda anazy io fa raha ataontsika to bolongany be ohatr'izany ny valiteny zany hoe misy juriste angeo misy zao PM zavatra misy zany dia zao aloha zava-tsara fa ny article 63 amin'ny lalam-panorenana dia miteny hoe ny gouvernement dia fikambanan'ny prime ministre sy ny ministre. Zay aloha ekentsika zany zao hoe voatendry ny premier ministre. Zay aloha fa nisy zavatra talohan'izay rehefa lany ny député vaovao dia nametra-pialana niaraka ry zareo dia misy nera zany zareo dia ny safidy zany ny président de république fa hoe rehefa ny safidy zany hoe iny ihany ny premier ministre naverina teo dia maninona kay tsy tonga dia nitendrena ihany koa naverina ihany koa zany le ministre miaraka aminy satria lalàna efa nisy fanendrena vaovao zany dia tokony manendry vaovao ihany koa le izy le fiantsona fivoriana tsy ara-potoana araky ny lalam-panorenana iny satria zay ny voalaziny 5 zany amin'ny lalam-panorenana fa satria feno ndasy mbola fa zay atsika tsika tsy raha le Betroka fa Antananarivo niditra ankiriny nanapaka ny fanehoan-kevitry Zaref i Nicolas Randrinasolo sy ny mbambahoaka voafidy tao Betroka tsy nafaly azy ny filazany Zaref hoe balarora no nalany azy tao Betroka dia tena mihevitra ny vahoakany Betroka ho sagnagna i Zaref hoy député Nicolas. Nanda teo ny eo moa Zaref satria tsy zay ny tena ambara tsisy resaka sagnagna teo hoy izy. Araka izany niakatra ny maripana ny fanehoan-kevitry ny Nicolas Randrinasolo sy ny mbambahoakany Betroka. Okazava hoy izy fa tsy ianao mihitsy no ampianatra politika ahy. Efa nefatra izy no nifidiny vahoaka tamin'ny district anisy azy. Araka izany tsy Zaref no ampianatra politika azy fa izy no tokony ampianatra ny Zaref ny politika. Toy izao nambarany ny lalàna tsy ambonin'ny politika hoy ity solombavam-bahoakany Betroka ity. Zany hoe raha dika amin'ny fomba malalaka dia zao azon'ny politika atao tsara ny manao lalàna na manova lalàna na manitsy lalàna na dia mandika lalàna azy azo atao tsy misy olana satria eo ambany fifehezan'ny politika ny lalàna dia ny meme fotsiny i Zaref ny haino an'izany fanehoan-kevitry solombavam-bahoaka avy any Betroka izany. Zao izy misy Zaref izy ianao zany teo hoe dasy aloha fa sy haiko agnaranao fa zay fahaizako anao zao ataoko anao sy haiko zareo mibalarona ataon'olo ny fidananao akay député tany Betroka dikan'izany sagnagna Betroka fidy anakay zao izy ianao eritreretinao zay fa zao ataoko anao fa zao zay dikany tianao tenenina dia hoy izy anao hoe sy anao misy nampianasy politika ana misy Zaref fa zao ny lalàna sy ambonin'ny politika zavanao zany ny lalàna ao sy ambonin'ny politika ny manao lalàna azy nao mpanao politika zany ny fahazavako anazy fa ny anao moko miteny salaminy hoe sagnagna olo Betroka tsy raha fizakay dia zao ataoko anao hoe sagnagna koa zany olo sy fitena tapitra ny telo pour seconde honorable nandray fanampin'izay tsy navelan'ny namany ho rery i député Nicolas Randrinasolo sy ny mbambahoaka voafidy tao Betroka. Nanampy azy tao i Rafalier Rakotoarso izay mpanohana ny vovonana Irmar, mpanohana ny fitondram-panjakana entin'ny filoha Andry Rajoelina sy premier ministre Tsai Christian. Somary lavalava ny fanehoan-keviny fa raha zohina ny tena ambara dia zao saika mitovy tsy misy valaka tamin'ny fanehoan-kevitry Nicolas Randrinasolo ny fanehoan-keviny. Hoy izy hoe ara-dalàna ny fanoloran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny PGI satria araka ny voalazany lalàna ao amin'ny andininy 7 dia 30 andro aoriana anendrena azy no anolotra ny PGI na politika ny fanjakana amin'ny ankapobeny.
tsy adala akory ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ireo manampahaizana marobe izay manodidina azy toy ireo mpahay lalàna sy mpitsara sy ny maro hafa. Ekena hoy izy fa misy ny article 63, article 66 fa tsy tokony hitarina lavabe ny débat judiciaire hoy izy satria efa mazava ny voalazany 7 ao amin'ny lalampanorenana. Tsy misy zavatra tokony débat juridika tokony ho resahana lavabe. Marina fa mety hitentsika hoe article 63 article raha ny rarisian'ny loi tokoa dia efa kina meloa ny article any aloha fa ao tsy manambara mihitsy ny tena mangataka raha misy constitution ato raha azo lehibiazina dia azo vakina lizy ny article 99 dia ny premier ministre fa tsy hoe ny gouvernement na ny membre ny gouvernement strict tena narahana tena stricto sensus arabaky tena zay présenté oui de présentation no nataony tao tamin'ny azoma raso aloha namana zaref za aloha ampanetretena saika anytany hoe misy juriste avy amintsika tsy juriste na tsy juriste atsika de mpanao politika de afaka manaraka ihany koa ndara-pirenena fa ny any tiako atongavana mantsy ao anatin'le izy aloha tsika tsy hanao débat lavitra be am'le izy fa ny zavatra fantatra tsy olona dala ny fitondram-panjakana ary tsy fondray mandeha no ny tantana nanao an'izany hoe nanolotra an'izany PGE zany sy ny programme de mise en œuvre teo alohan'ny parlement zany ny premier ministre ka andeha hanaonao foana fa ohatrany hoe mitady zavatra resaka ny monsieur Falier resaka de maninaka tsy tonga de tendrena le membre zay mapolitika azy rehetra rehetra avelatsika mamita telo minitra aloha izy tour de table voalohany dia zay ny magaga mantsy ny ao anatin'le izy dia zay lay hoe fanoherany nanome valin-kafatra mafonja mivantana amin'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo sy Rafalier Rakotoarso et Kevin Ratrimoarson. Na ekenareo na tsy ekenareo dia io fitondrany André Rajoelina sy Tsay Christian io dia nandika lalam-panorenana indrindra fa nanoloana ny fanoloran'izy ireo ny PGE izay natao tervaimant io. Manitsakitsaka ny lalam-panorenana ianareo nanitsy ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo izy. Fanampin'izay nitodika manokana tamin'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo izy. Nilaza fa tsy mankasitraka ny fanaovany politika izay mivadibadika no sady tsy misy foto-kevitra no sady manaiky no mankatoa ary miaro ireo mpandika lalàna. Ny zavatra tsy kariny dia zao tsy arakaraka amin'ny maha-solombavambahoaka azy ny fanehoan-keviny toy ny hoe amboniny lalàna hono ny politika. Tsy levony vavony solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo izany resaka fanehoan-kevitra izany satria tsy vitany hoe manindrona fa mbola maharary ihany koa. Toy izao ny valin-kafatry ny Nicolas Randrenasolo. Tsy mila fankasitrahana avy aminao tsy mila fankasitrahana avy aminao ny fanaovako politika. Mila tsady député ianao raha lehilahy. Zay ny fanehoan-kevitry solombavambahoaka avy any Betroka. Raha tena mafy amin'ny politika nangataka ny Kevin Ratrimoarson mba hilatsaka député ho hita eo izany tena lehilahy. Hita taratra fa refesin'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo amin'ny mandat ny fanaovana politika. Fitondrana botolo zay mandika lalam-pandrenana nareo ary za mitodika anao monsieur le député tena mifanatrika aminao eto fa elany mba naniriko ifampiresaka aminao fa raha fanaovanao politika aloha raha za manokana tsy makasitraka an'le fanaovanao politika ary miteninao teo politika any ambony no lalàna inona nanaovanao solombavambahoaka eno manao dictature fotsinao arabaky fotsiny raha anao asa migrisena anao fa milasa député anao raha ohatra ka lehilahy eno ino marakastranao iaho eno nasakastranao sy raha haiko makastranao zao verina amin'ny atsihevitra ino marabatabaziko anao aloha velatsika mitany asy mety aminamako teny table voalohany raha lehilahy de lasa député tsy nijanona treo i Kevin Ratrimoarson fa mbola nandefa afatra mivantana tamin'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo. Amin'ny maha député anao no anontaniana zao fanontaniana zao hoy Kevin Ratrimoarson. Maninona no dodina sy maiky anolotra ny PGE no volavolain'ny premier ministre sy André Rajoelina ny fitondrana. Fa maninona raha mba natsangana aloha ny gouvernement zay vao miditra amin'izay PGE zay na politika ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Tsy nafalan'ny Nicolas Randrenasolo zany fa tonga dia hoe tsy tokony aty aminah no anontany fa tokony mandeha any amin'ny PM zanga premier ministre zanga filohan'ny republika. Zay ny valiten'ny solombavambahoaka. Nefa solombavambahoaka tokony hisolo tena ny vahoaka mampita afatra amin'ny mpanatanteraka. Nefa
mandany anao an'izany i Nicolas Randrenasolo. Anazava aminao a hoe inona raha tsy mamaika anareo amin'izany fanondrena abizy zany fa maninona tsy membre gouvernement aloha ianao any zao ny solotena mpanjakana solotena vahoaka eto solotena maigna nanotaniko e azonao zay le teneniko aminao hoe ianao raha voakitika ireo fitondrandreo dia malahelo ianao anisan'ny malahelo ianao ary ianao a tena vadikatsy ianao dia anisan'ny mpanaraka anao a ainao mihitsy no mizoe an'io politika ny vadibady azonao tena fantiko tenenina dia zao e verina le adihevitra hoe maninona raha mba tenenina hoe ndao atsangana ny membre ny gouvernement satria mijaly ny vahoaka ianao miresaka décentralisation teo tsy reo ny fivitanana be ny tanàny zany zao ny tokony mahamaika azonao atsangana ny membre gouvernement fa tsy te ianao mananjo mihitsy anao tena zany raha aminay rehetra zao tokony ianao nitena zany satria ianao zay le asanareo zay le asanao zay azonao fa raha voreo fitondranareo a na manao tsy mety ara dia ombanareo foana fa tsy mba mitenareo tsy mety efa mijaly tsy haiko nabetroka tsy mijaly ngamany inona na firy andro zay firy herinandro zay tsy atsangana membre gouvernement naoko tsy manao zay mampijaly ny vahoaka ino ma mahatonga anaka za sy mpanohitra tsy mpanohatra anao mako manao lagasy ny team manao anazy hoe sy team manao io rehefa hita miverimberina fa mandany amaly fantaninina isolombabahoaka Nicolas Randrenasolo dia nitsantrehatra ny mpandrindra dia tsy iza zany fa Sibela mpanao gazety ny TV Plus Madagascar efa hita taratra fa tsy maika amin'ny fananganana ny gouvernement ny fitondrana ankehitriny toy izao ny fantanina napetraka ity mpanao gazety ity tena tsy tokony rotorotoana ve ny fanendrena membre gouvernement manoloana ny fijaliany vahoaka ankehitriny izao tonga dia nazo valy boraingina avy hatrany avy tamin'ny solombabahoaka Nicolas Randrenasolo ity mpanao gazety ny TV Plus Madagascar ity za tsy premier ministre tsy Christian na Andry Rajoelina ka antaninao an'izany hoy ity solombabahoaka ity ary za raha teo tsy afaka anirany zareo amin'ny fanapa-kevitra zay ten'izy ireo atao efa hita mazava fa tsy te hamaly le fantaninina ity solombabahoaka ity ka niloza ny resaka zavatra hafa ny resaka équilibre régional ny resaka fifandanjana ara-pinoana amin'ny fandrafetana ny gouvernement tokony asiana foko bara hono tokony asiana foko avy any atsimo na avy any avaratra sy ny sisa fantanina hoe maro be manko fanamarina tsy tokony rotorotoana ny fanendrena mpikambana amin'ny gouvernement tena zay tokoa ve mahalona ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'izao zao madame Sibela zaho sy aloha za sy filoam-pirenena Andry Rajoelina zanao zaho sy premier ministre leben'ny gouvernement Saint Christian nanjarako zany azinao miteny zavatra logika ny zavatra teny fa aminao tsy tokony rotorotoana ve ny normalement zay le problème teto ny azinao hoe magakanany mpanao politique salaminakay zany azinao inona moa zany afahako hoe haneren'olona reo inona afahako hoe tena hoe sy misy ataonareo zao fa zavatra io azinao ny ao ny zavatra nakataoko tamin'ny aina amanjety tafako maly azinao hoe mba sinareo équilibre régional fanendrena gouvernement témoin zany masinareo mianadaly hoe mba sinareo foko bara sinareo foko satria matetika manana tombony foana ny au plateau amin'ny resaka ministre reo tsy ny district marobe eto Madagascar azinao agnatin'ny faritra asimo betabe ny foko bara ny farazana maditra le olona reo sy mba misy olona zay hoe fankaiky anazy ny exécutif marina fa misy parlementaire akaiky ny olona reo fa sara mba misy ny exécutif mba hoe miara-miasa amin'ny député mba heno tena problème ny olona ny fotiny nangatako teto koa taminareo tamin'ny teneneo koa dia hoe mba asio koa ny musulman atao ministre ao mba ampiasy stabilité amin'ny resaka hoe longolongon'le olona malagasy efa maninona moa zany sasiana silamo ato fa maninona sasiana ministre fiangonana zandry ny ato fa maninona sasiana foko matetika zany moa sasy rehefa hitany zaref na Ertina Rasoa miarimanana fa tsy mafehitenina isolombabahoaka Nicolas Randrenasolo fa indrindra rehefa mihaino fanio-kevitry ny hafa dia nasainy misotro kafe kely izay hitantsika eo ambony latabatra io fa vao may loza vao may niakatra no sady tezitra izy satria efa mbe dehibe mandany amaly fantanina ny solombabahoaka Nicolas Randrenasolo sy Rafaliry Rakotoarsoa naveriny zarefa tamin'ny fomba hafa ny fantanina hoe inona ny manakana ny mpitondra tsy hanangana ny gouvernement PGE natolotra dia iza no anatanteraka azy efa tapitra ny démissionna daholo ny ministra rehetra sy ny gouvernement ankoatrany hoe premier ministre naverina teo amin'ny toerany apprécieko aloha monsieur le député mba hisotro an'ilay café glacé avy amin'ny escafé fa manjary tsy mipetraka tsara dia fa lasa mora miakatrakatra anao efa hitako moa le zavatra tamin'ny zomara eny fa tiako zavaina fotsiny zany dia zao hoe iah aloha tsy hampianatra politique anao tokoa monsieur le député ahoana tsy hampianatra politique anao fa tetenanao fotsiny
la politique c'est la loi. Ny politique dia ny lalàna ihany koa. Zany hoe cadre anaovana politique dia lalàna. Hainao zao miteny hoe fa maninona moa ny tsy tonga dia napetraka tany ny politique akabe ny fanjakana fa noentina amin'ny anteny mera ho avadika lalàna. Zay tsy ampianatra anao zaho misotro kafe anao kafe glacé aloha. Ay dia avelao aloha ariana zava tsara. Satria hitanao zany zava-misy zany dia zao hoe raha ny zavatra lesahanao zany zao endrika politique manao ona satria plutôt zany efa inezahantsika dépassena zay. Nisy adevitra be ina io tamin'ny resaka hoe fifidianana ny panina dia avy eo nivempanina avy any avaratra mbola ny binôme ihany avy eo koa ny premier ministre mbola avy any avaratra dia nefa avy eo aminareo ihany ny teny hoe tsy jerevana an'izany ny fanatanterahana ny politika mpanjakana fa ny famalina amin'ny resaka équilibre régional ianao ka eny ka aloma ihany iteny tapatapahany moa ka ny tiako tenena zany dia zao aloha avy aliko mako ny resaka teo ny adevitra fanao ary anatin'izay adevitra zay manao tsoakevitra atsika rehefa avy eo tsisy resaka hoe fanoerana sy fanoerana ianany nefa manolo-tsosikevitra iny ihany no ela fa tonga dia nahazo valy-boraingana avy tamin'ny solombam-bahoaka Nicolas Izaref zanga premier ministre na filoham-pirenena ka notaninao an'izany namaly Nicolas Randrenasolo fa tsy anjaran'ny solombam-bahoaka no mitenany premier ministre na filoha Andry Rajoelina hoe tokony hanangana gouvernement izy ireo avelao izy ireo isaina tsara amin'ny fotoana izay mahamety azy izy ireo no hanangana ny gouvernement. Fanampin'izay nanararoatra nanadio teny izy tsy TGV na mpikambana ao amin'ny herimary izy fa olona manana antoko politika manokana no mareny fa tsy ankaiky ny fitondrana izy fa maneho hevitra fotsiny. Fitondrana efa mitohy io ary anisan'ny namerenana ny premier ministre dia hoe fanohizana ny asa efa natao sy ny traika efa nisy misy ihany koa ireo endrika fifanarahana sy négociation fiarahana manao fifampirarahana zany resam-pirenena zay niainga avy eo amin'ny gouvernement ary ny tenako zao dia malala tonga teto ny solotena amin'ny banque mondiale dia niarany dinika niaraka tamin'ny premier ministre zay araka volaza teo voatendry ara-dalàna fa misy amin'ireo ministre zay efa démissionnaire miaraka misalahy ihany koa amin'izany ataontsika hoe négociation zany inona ny manakana ozy tsy hainy andrena n'lesa zay ne telopolo andro teorina ve tsy ine ka zao hoe zay nova tsika débat iny dia anao zany mba miaro ny hevitra anao dia anao zany ny hevitra arosonao dia hoe mbola mitady musulman mbola mitady fiangonana zandry mbola mitady an'izao atao ministre aloha zay zany anao ny argument anao fa ny anay io zao voatolotra zany io ary zany efa voaravitra zany zay le PGE efa hatramin'ny décembre janvier iny zany dia nomeny front république rehefa lany izy zany taty amin'ny janvier hoe misy andry anankitelo capital humain eo ihany koa ny resaka promotion ny resaka économie sy ny industrialisation eo ihany koa ny état de droit sy ny bonne gouvernance zay izy amin'ny ankapobeny so am'izay izy zany hoe zao ny fomba natanterahana anazy izy ary ny anatanteraka azy amin'izay tsisy le izy miantsika affaire courante tsy mankasitraka ny fandikan-dalàna izay nataon'ny premier ministre sy filoha Andry Rajoelina etsy andaniny kosa mankatoa no sady miaro ny fandikan-dalàna nataon'ny premier ministre sy ny mpitondra ho antsika izay nanaraka tsara ny fandaharana iny dia hita taratra fa tsy manana bazy tsy manan-kavaly izy ireo mpanohana ny fitondrana satria efa tratram-body io mandika lalàna ny fitondrana nefa mbola arovana ihany mazava ho azy fa tsy manan-kambara amin'izany izy ireo etsy an-taniny kosa manan-kambara izy ireo satria mifototra amin'ny lalàna ny adevitra tsy mifototra amin'ny logika fa mifototra amin'ny lalàm-panorenana ary ny fanaovana politika eto Madagasikara dia mifototra amin'ny lalàm-panorenana fa tsy mifototra amin'ny fanompoana olona na fisolelahana ny mpitondra ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray